Amin'ny fiainana mandrakariva riavana no zantsika miorina toy izao azona fampizara Mofonaina mifame voninahitra satria n'Andriamanitra koa ny fankahitana antsika. Ho aminareo olombofiny araka amin'ny fahalalana kateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy, amin'ny fanararana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy. Atomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 9 Janoary 2024. Imajina antsika ny hevitra hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Andeha riavana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Anahitranao ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalazana ary nao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy hiderana ary nao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hideraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hiderana isanao amin'izay mandimby azy, sy hanambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao magaga no sanitsaingo. Ny hery ny asanao matahotra no tenen'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana be ny fahatsaranao izy, sy hioby ny fahamarinanao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra miasa ianao, koa mankalaza me voninahitra narinao masina zay, fa lehibe ny voninahitra Andriamanitra. Tompo, voalohana ny fahalemenay dia mangataka ny famindramponao hatrany zay, mamindrafo aminay ary mamelany erikay. Fa ny fananao masina zay hanazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao Jehovah kina aminay, ka hitongonay amin'ny finoana anao Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le mpanafitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny teny tely avy namalala dia hitanao ny epistily faharoa soratan'i Paoly. Tesalonianina faharoa toko voalohany, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina, izay ao amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo izay ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo faritra amin'ny finoanareo ary be ny fankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo
amin'ny faninjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany, mba atao miendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no aretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory ianareo, ary nanome fitsaharanareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay, raha iseo Jesosy Kristy Tompo. Avy any an-danitra mba amin'ny anjery ny heriny, amin'ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Dia olona izay hiara-ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrihan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Raha tonga izy mba ankalazaina eo amin'ny olo-masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninona ny fanambaranay taminavy eo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminareo ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy atsika, ilay teny fiainana ho atsika. Mofonaina rentsika teo ravana. Tesalana faharoa, toko voalohany dia voalohany ka hatramin'ny fahafolo, dia nanehoany fifalian'i Paoly fa manafaritana ny kristianina atao Tesalonika, ary manampinoana sy fitiavana ihany koa. Ny fiangonana reheriam-pitoro filazantsara dia izao mitombo amin'ny finoana. Zany riavana, zany lesona lehibe mety tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana reheriam-pitoro filazantsara dia izao mitombo amin'ny finoana. Dia voalaza mendeny fahatelo, satria mitombo fatratra amin'ny fononareo ary be mifankatiavana rehetra. Teny hoe mitombo ampiasaina eto riavana dia toy ny fitombon'ny zava-maniry. Nidera ny fandrosoan'ny finoana kristiana tany Tesalonika i Paoly apôstôly, na dia teo aza ny olana tao amin'ny fiangonana, sady nitombo ara-pinoana ny fiangonana tany Tesalonika no nitombo fankatiavana ihany koa. Fianarana ho amin'ny fiangonana hafa koa izany riavana. Arak'izany fifaliana ho amin'ny toro filazantsara ny fahitana ny finoan'ny fiangonana, indrindra ny fitombon'ny fankatiavana. Mety misy ny olana sy ny tsy fitovi-kevitra ao anatin'ny fiangonana, kanefa ny andrasana amin'ny kristianina dia fitombona amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fankatiavana. Ary dia izao koa fiangonana rery amin'ny toro filazantsara dia izao manana faharetana, manana faharetana. Voalaza am-pola mindeny fa efatra izany hoe ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny faninjehana rehetra izay nanjoanareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Niara amin'ny faninjehana riavana malala ny fiangonana tany Tesalonika. Ny fahoriana vokatry ny faninjehana dia mariky ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy. Nalohan'izany faninjehana izany dia nivavaka ho azy ireo Paoly apôstôly, satria amin'ny alalan'ny finoana ny fatokian'Andriamanitra ny fatokiany mino, ary izany nahatonga ny fiangonana naharitra tamin'ny faninjehana. Rehefa mitombo finoana ny mpino dia mitombo amin'ny faharetana ka lasa mpanovy mahatoky. Tsy ho voahozongozon'ny faninjehana ny finoan'ny olona mahatoky an'i Jesosy Kristy, ary ny faninjehana aza dia fomba hitombony ara-pinoana. Raisitra izany riavana. Aoriana ny mpanenjika, ianao eo anoloana mitombo finoanao arakaraka izay olona manenjika anao sy ny habetsaky ny mpanenjika anao. Saina izany ary raiso teo an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dia vavaka isika. Tompo ao misaotra no Mofonaina nomenao izay milaza fa ny fiangonana reherian'ny mpitoro filazantsara, satria mitombo amin'ny finoana ary manana faharetana koa manonareo mpanenjika izay misy mandrakariva izay ambarany teninao. Vavaka aminao izay ny hitahinao anay tsiraray mahafantatra izany, dia avaozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary mijoro vavy olombelonao marina sy mpanompo matsiaro tena koa, sy ahita fity aminao Andriamanitra, ka ahihana soa ny fiarahamonina misy anay, hay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ary hay zary izany amin'ny hafa. Jesosy, vonjeo firenenay, sitrandro eo marary mila ny vavakay, fampanasitrana ianao ko toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjaro azo paoriana ka ampinoninao, toandro mareo fisiok'olona ireo sahirana, vao ny olana manjo anay. Ampio izay fitarihy fanana masina. Vonjeo sy arovy izay amin'ity zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fiazakazanay Tompo, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, fikasana tsara rehetra. Peraka eo aminao Jesosy Kristy izany, ary izany vavaka izany dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay hivavahanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianarana anay manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy,
fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrano izay hoero anao ka ho raisinao amin'ny finoana izany. Ny tompony eny itsilalana ny fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra so amin'ny faharetan'i Kristy. Andriamanitra fiadanana anotorana Satana faingana eo ambany tongotrareo ady eo amina tokoa ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.